Eo amin'izay tontolo politika izay hatrany dia nisy moa ny fivoriana ny tanterahana teny Mazorivo teny nanomboka ny tolakandro teo ka tonga teny avokoa ny filohan'ny CST, ny FFM, ny CSC ary ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta ihany koa. Ny mahakasika ny famahana ny krizy, ny fanemorana ny fifidianana, ireo no isan'ny lahadinika tao anatin'izay fivoriana izay. Isan'ny nivohitra tao anatin'izany ihany koa ny sin'ny conclave ho tanterahana ny sabotsy ho avy zao amin'izany fotoana izany moa no andraisana fanapahan-kevitra mahakasika ny zava-nisy eto amin'ny firenena. Tamin'ity fotoana ity ihany koa no nanambaran'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernement andriamatoa Jean-Marie Berzeky teo anatrehan'ny mpampalala vaovao fa raha toa ka mbola tsy misy ny fanemorana amin'ny fomba ofisialy ny datim-pifidianana dia tsy hanatrika ny filan-kevitry ny ministra tanterahana andriamatoa Joel ny tena nanambarany ihany koa fa tokony hametra-pialana ity farany satria izay no voasoratra ary voarakitra ihany koa ao anatin'ny sordalana. Hoarantsika miandalana ihany moa ny vaovao mahakasika andraisan'ny zava-nisy nisy teny amin'ny lapan'ny mahazo arivo teny fa mbola tsy hiala ao anatin'izay tontolom-baovao politika izay ihany tsika mbola tsy milamina ihany koa hatreto ny rafitra ao anatin'ny filan-kevitra ambon'ny tetezamitra ao raha tamin'ity androany ity no resahana nanatanteraka fivoriana moa ny mpikambana sasatsasany teo anivon'izay CST izay teny anosy ary nambaran'izy ireo fa andraikitra izy ireo ka raha toa ka tsy mbola misy ny fampiantsoana fivoriana eo anivon'ny birao maharitra. Nanatrika ny fivoriana nampanatson'ny komite ad hoc androany maraina ireo mpikambana sasatsasany ao amin'ny filan-kevitra ambony tetezamitra na ny CST. Voaresaka tamin'izany fivoriana izany indrindra ary mahakasika amin'ny fampandehanan-draha raha eo anivon'ity androm-panjakana ity. Ray volana efa tonga ray volana zao tsisy zavatra amin'ny fivoriana mihitsy tato. Nefa fivoriana raha-potoana CST amin'izao fotoana izao ara-dalàna zany. Angamba ohatra mandrebireby vahoaka ihany sady namolany tsy vory nefa ny raha-pirenena izay mahazo ny mpiray-tanindrazana efa mahavaivay. Izay no mahatonga anay tena hoe ankosa tsy andry sitrapo ny hoe bureau permanent na inona andry sitrapondreo izay vao no fivoriana satria maika ny valaly io etsy an-danina. Ny olona zao amin'ny resaka fandriampahalemana efa manao fanjakana manao fa inona moa zany fitsarana tokana ny olona vahoaka zao satria tsy mahatoky intsony ny vahoaka na mpitandro filaminana na ny fitsarana ka zava-dozana zany eto amin'ny firenena sahirana ny olona zany ny vorianay ato maika ny raha fa tsy hoe sitrapondra anina na sitrapondra inona ny vahoaka mandongo karamato. Fa manoloana izay toedra raha izay dia nitako fivoriana manaraka ireo mpikambana tonga mivory androany. Tapahana tamin'izany fa raha-pitso maraina no itony fivoriana izy ireo izay anapahana hevitra entitra. Dia ny raha-pitso dia miantso izay ny namana rehetra ho avy raha ampitso amin'ny folo ato amin'ny CST satria tsy afaka vela fotsiny ty raha ty. Tsy maintsy misoroka izay zavatra misy ary alainy atsoroka mihitsy izay adidy tokony atao. Raha nanontaniana kosa ny hevitra ireo mpikambana sasatsasany eo anivon'ny birao maharitra ny CST dia mbola miandry ny fanapahan-kevitra ny fitsarana manokana misana ny fifidianana izy ireo vao hijery ny fomba mety hanapahana hevitra momba ny fifidianana na koa ny fitazomana ny filohan'ity androm-panjakana ity.